ny zanan'ilay tokana mba tsisy ho veryntsika rehetra indrindra rehefa mino an Jesosy tsika dia natao ho vonjeny amen ny an'Andriamanitra tena hoe amour inconditionnel tsisy hoe nanao an'izao anao izay anao vao tiako fa mbola tsy ary akory anao dia efa tiany amen ny lehilahy ny vadintsika ao an-tokantranontsika ao ny ray dia natao hamelona antsika mikarakara izay mahasoa ny ankonana izy mahafony aina izy mahafony fotoanana izy ho antsika ohatra anazy zao zao tsy miasa dia le vady na visana na tsy visana dia lasa miasa foana satria izay andeha hamelona amin'ny vady aman-janany izy io dia eritrereto ny Andriamanitra tsika koa dia Andriamanitra mamatsy atsika Andriamanitra mikarakara atsika izay le mahatonga ny anarany hoe Jehovah Jireh izy mahita atsika dia manao izay ilaintsika izy fantany hoe inona no ilaintsika zanany dia ataony io na tsy mbola miteny aminy akory ianao dia efa fantany hoe izao ny ilainy io zanako io ao Genesis 2:20 nahitantsika zany hoe Jehovah Jireh izay dikan'izany dia hoe any an-tendrombohitra no sehoany Jehovah tamin'ny andro Mosesy io Abrahama azafady tamin'ny andron'ny Abrahama ary ny anaran'izany tany izany dia nataony Abrahama hoe Jehovah Jireh dia izany nanaovany azy mandraka ankehitriny hoe any an-tendrombohitra no ho sehoany Jehovah maneho vonany amin'ny zanany izy ny tena ilaintsika zany aloha dia ny famonjena izay ny ilaintsika dia ny famonjena dia izay hoe mbola nafony foana ihany Jesosy mba ho famonjena isanao ao an-tokantrano ny lehilahy ny tompony teny farany tokony lehilahy ny tompony teny farany fa tsy tsika vehivavy fa ny hita aloha matetika teny vehivavy ny tompony teny farany ohatra ny mbola tsaloko pasteur miama malariva hoe mahatonga an'izany zao ny vehivavy misy resaka izay na fanaovana izy hoe mahatonga an'izany zao nareo vehivavy ihany no mahatonga an'izany raha tokony ilamina ny zavatra rehetra dia ohatra ny hoe tsika vehivavy indray lasa mitondra ny tokantranontsika io dia fa nefa koa tandremana zany ho an'ny lehilahy hoe sosanatria lasa tsy ampifanetretena izy dia lasa manao didiny besandry dia tsy manontany ny hevitry ny vadiny intsony fa dia izay tiany ny ataony fa rehefa tena manana an Jesosy izy dia hainy mandanjalanja ny zavatra rehetra izy ireo no afaka manao fanekena amin'ny ankonana izay tiany hitondran'izany manana izany fahefan'izany izy dia isika vehivavy natao hanampy azy ireo fotsiny hanampy an'ny lehilahy mba ho totosa izany fikasana rehetrarehetra izany dia sady makatoa azy sika no manaja azy dia Andriamanitra indray dia Andriamanitra tsy toa Dieu tout puissant manao fanekina izy ho amin'izay mahatsara antsika zanany manana ny fiandrianana izy ny lany miaro ny ankonany mihevitra izay ho sécurité amin'ny vady aman-janany dia Andriamanitra koa Andriamanitra maka imagin'Andriamanitra zany lehilahy manahaka ny Andriamanitra ny lehilahy dia Andriamanitra le Jehovah Tsebaoth Jehovah tompo maro éternel des armées ozy izy Elkanasiana tao amin'ny Samuela voalohany toko voalohany 17 izy niteny an'izay dia Andriamanitra natao hiaro antsika izy Isaia toko faha 1:30 mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy hoe tahaka ny vorona manomba ny arovan'i Jehovah tompony maro any Jerosalema fa sady hiaro no hamonjy azy izy eny sady hiantra no hanafaka izy miaro antsika izy ary ny fandresena dia ao amin'ny foana amen miaro antsika amin'ny fahavalontsika izy misy karazany fahavalontsika misy fahavalo mety hita amin'ny masontsika fa misy fahavalo ao amin'ny ara-panahy dia maro be ohatr'izay ny adidiny ray amin'ny ankonany nefa Andriamanitra ny tena mahafeno anazy rehetra amen ny vady zao ny lehilahy dia nazaiko teo hoe solon-tenan'i Kristy ao an-tokantrano dia mienina ankonana izy dia manamaivana ny fony izay mavesatra ao amin'ny ankonana izy raha mana olana ny vady dia natao hiaino ny vadiny izy ny lehilahy raha manana olana ny zanaka dia natao hanamaivana ny fony io lehilahy io le ray zany ny ray aman-dreny ny ray indrindrandrindra dia izay toe-po izay le hoe Andriamanitra i Jehovah Rafa
Andriamanitra manasitrana Éternel qui guérit, manasitrana ny nofo marazy indrindrandrindra manasitrana ny fanahy. Ao atokantrano indrindra ohatra hoe misy zavatra manavesatra ny vehivavy na manavesatra ny zanaka dia ny lehilahy tena hoe manana an'ilay fanomezam-pahasoavana mampahery an'ilay vady aman-janany. Amen. Dia nokapohan'i Jesosy mba ho fanasitranana antsika. Nampiavahan'i Jesosy tamin'iray isika mba tsisy ho very ny fanahintsika. Izany no fitiavan'Andriamanitra antsika. Manasitrana nofontsika izy dia nanasitrana miezaka izy nampiavana antsika tamin'Andriamanitra rainy mba tsy ho very ny fanahintsika. Ao amin'ny Exodosy 15:9-20 mivaky toy izao ny anaran'i Jesosy hoe raha zoto hiaino ny fiainan'i Jehovahandriamanitra ao ianao ka hanao izay mahitsy eo masony sy hiaino lalàny ary hitandrina ny didiny rehetra dia tsisy ataoko aminao ireny aretina rehetra ireny izay nataoko tamin'ny Eziptianina fa izao ny Jehovah izay manasitrana anao. Efa hatramin'izay Andriamanitra ny manasitrana. Vao maika moa tonga Jesosy ny kapohana mba hanasitrana antsika tsirairay avy. Ny lahy dia miady eo an-tokantrano ny amin'ny any ivelany. Ny ara-trano moa izany matoetra ny sécurité ao amin'ny ankohona ny lehilahy. Raha ohatra tsaroako mihitsy pasteur miama tamin'ny fotoan'andro hoe nisy fotoana ohatrany hoe nanana misy olona izany inona moa izany mampiasa ny saiko be ohatrany hoe tsy afaka miady amin'ny olona fa ny ataoko mitomany fotsiny. Dia ozy izy pasteur miama rehefa manadalana iny dia divako tamin'izany ary izy mbola tsy nanana ny Jesosy. Tsy tena mbola nanana tsara izy tamin'izany. Fa tena vonona izy izany hoe za hiaro anao hatrany fa tsisy an'izany tsy ny olona mihitsy nakarary anao tsy ny olona mihitsy ohatr'izao dia eritrereto fa i Andriamanitra efa niteny izy hoe za miadinao. God Andriamanitra nisy izany. Ny lehilahy raha lehilahy endry izy manana an'Andriamanitra izy dia tsy miala eo an-tokantrano izany mihitsy. Eo foana ny lehilahy. Lasa izy miasa maraina dia tonga izy ny hariva dia mamelona ny tantaraina be da be teo fa eo foana ny lehilahy. Tsy mitsoaka andarana izany lehilahy raha tsy efa tena hoe tena tsy haiko anga fa eo foana izy. Dia Andriamanitra eo amintsika foana koa. Andriamanitra dia omniprésent fiainanao. C'est le hoe Jéhovah Shammah, l'Éternel est là, Jéhovah no ao. Izany ny Andriamanitsika izany. Izany ny tena hoe Andriamanitra fahafenoana izy ao amin'ny daholo ny zavatra rehetra. Tsisy tokony hoe hampiahy antsika amin'ny fiainantsika fa tena hoe tokony manaikintsika fa eo akaikin'Andriamanitra mahatsara antsika. Ndao tsika hivavaka tena hoe hikatsaka an'izany hoe eo akaikin'Andriamanitra izany. Avereny dinihina ilay zavatra notantaraiko teo hoe fa ao aminy tena misy ny fahatsarana rehetrarehetra, ao aminy misy ny fahafenoana rehetrarehetra. Andao tsika hanaiko ho tarihan'ny fanahy masina anao sitrapony hiaina vokatry ny fanahy masina sy ireo te-potiana isan'andro mba hahatonga anazy ho azo aina eo amin'ny fiainantsika. Andao tsika hiara hivavaka manasa anareo hitsangana. Ry Andriamanitra rainay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo, misaotra anao izay Andriamanitra fa tena tsapanay, fahafenonao eo amin'ny fiainanay. Tsisy mahory anay Tompo raha mbola hainao koa ny ekenay ho Andriamanitray. Tsisy mahory anay fa hainao Jesosy efa manaiky foana fa eo aminay, efa miteny aminay foana fa eo amin'ny fiainanay ianao ary eo aminay hatrany, ao anatinay ianao, mitantana anay ianao ary mitondra anay eo amin'ny fahatsarana hatrany ianao. Engane Tompo malala izay havitany tokony ataonay, anao sitraponao, anaiky ho tarihan'ny fanahy masina foana isan'andro andeha amin'ny vokatry ny fanahy masina, hamoaka amin'ny vokatry ny fanahy masina izay efa atao anatinay. Dia misaotra mankalaza anao izay Jesosy amin'ny anaranao Jesosy nanaovana izay vavaka izany. Amen. Amen. Tain'i Jesosy daholo tsika tompoko. Andao tsika mbola hivavaka foana. Hiteny amin'i Jesosy hoe misaotra satria eto ianao, manambara aminay ianao sy miresaka aminay ianao.
Misaotra ray tsara indrindra amin'ny alalan'i Jesosy a. Misaotra betsaka satria eto ianao, miteny aminay ianao, mbola manamafy ianao fa anao zay ary eto zay. Miandry ny teninao a, mandray ny teninao a, vonona ho amboarinao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Afaka mahazo toerana antsika tompoko a. Ao amin'ny mpanjaka voalohany a, toko fa 12 dia ny andininy a fa 7:30 amin'ny anaran'i Jesosy a. Zafady fa miteny frantsay kely ny ato. Mpanjaka voalohany a, toko fa 12, andininy fa 7:30. Ary raha miaino izay rehetra andidiko anao ianao ka mandeha amin'ny lalako ary manao izay mahitsy eo imasoko ka mitandrina ny didiko sy ny lalako tahaka an'izay nataon'i Davida mpanompoko, dia ho aminao aho ka hampaharitra ny taranakao a tahaka an'izay nataoko ho an'i Davida ary omeko anao a ny Israely. Amen. Andriamanitra manome toky hoe eo izy fa miaino azy ve tsika? Mila matsilo ny sofintsika zany a rehefa mandray tenin'Andriamanitra hoe misy zavatra andidian'Andriamanitra ary zay teneniny a dia rehetra zay, fa tsy hoe sombitsombony amin'izay teneniny no andidiny atsika. Ary misy fanirian'Andriamanitra efainy amin'ny alalantsika. Davida zao mpanompo zay tena hoe akasitrahan'ny fon'Andriamanitra. Isika koa mbola mihoatra an'izany, nataony zanantsika. Mila tsika mahafantatra fa avy amin'ny Davida no faneken'i Davida no nahatonga ny fanekeny io tafatoetra amintsika amin'ny alalan'i Jesosy. Mila tsika manana safidy tsara, mandray sy mahita marina an' Jesosy ao amin'ny alalan'ny teny izay omeny atsika. Mandeha amin'ny lalako izy izy, zany hoe misy zavatra efa faritan'Andriamanitra zany, ary lalàn'Andriamanitra ihany koa efa teny izay napetranao atsika. Mila arahantsika antsipiriany, tsy asiana discussion hoe satria zao mifandraisako an'izany, fa tonga dia fanamasina mampahafantatra atsika hoe zay voasoratra dia voasoratra fa tsy afaka hovaina. Ho aminao tokoa ozy izy, efa nomeny atsika amin'ny alalan'ny fanahiny izy, satria fanahy dia Andriamanitra. Atao anatintsika izy a, ary ampaharitra an'izany ozy izy amin'ny taranaka. Matoantsika manompo an'Andriamanitra dia tsy ho antsika rery fa ho an'ny taranakitsika koa. Matoantsika tena hoe vonona sy manao sakrifisy isan'andro a dia ho an'ny taranakitsika. Ao amin'ny Timoty 2 toko 2 manomboka ao amin'ny voalohany eo a, dia ozy izy Jesosy hoe amin'ny anaran'i Jesosy a, koa ianao anaka dia aoka hiahery amin'ny fahasoavana izay ao amin'ny Kristy Jesosy. Mila fantatsika fa misy fahasoavana efa nomen'Andriamanitra atsika ary samy manana an'izany tsika. Dia mila mahery tsika sady mila manana fo mirehatra ho an'Andriamanitra hampatonga an'ilay fahasoavana ihany koa hiara-miasa mahasoa ao amin'ny fiainantsika. Ao amin'ny andiny manaraka eo dia hoe ary izay zavatra efa harenao tamiko teo anatrehan'ny vavolombelonao maro dia atolotry ny olona mahatoky izay ahay mampianatra ny sasany koa. Zany hoe tsy natao atsika rery ny tenin'Andriamanitra izay voaraintsika, fa hampianarantsika ny hafa ihany koa, ary indrindrindra ho hitan'ny olona fa vavolombelon' Jesosy tsika eo amin'ny fiainantsika isan'andro isan'andro. Manaraka eo dia mbola miteny ihany Jesosy hoe miara-miaritra ny mafy amiko ianao tahaka ny maramila tsara an' Jesosy. Zany hoe raha tsy miaritra tsika zany tsy mahita vokatsoa. Raha moka jus tsika, tsisy jus zany a, tonga dia hohanina dia lasa jus, fa tsy maintsy potserina aloha zay vao mivoaka ny ranony tsara, tsiro. Le toetran'i Jesosy Kristy izay napetrana ao anatintsika koa, raha tsy potserina tsara dia tsy mivoaka mihitsy io.
ao amin'ny zao fandinitena zao sy fifadikanana zao tsika dia ndao tsika nandram-bavaka hoe inona ny mbola tsy mampety ny firaisantsika amin'i Jesosy, inona mbola mety fialonana, mety tsy fialonana be tsony le izy fa mety fialonana kely fotsiny fa manimba n'le fo be atsika iny dia lasa miteniteny foana na izy tsy mety tsy miteny ambava tsony fa miteny ao anatintsika ao fotsiny. Dao tsika hibebaka amin'izany, dao tsika mba aneo koa hoe tsy hokizitina satria zaho mahavita an'izao za dia tokony havita an'izao ianao, fa ndao tsika hanana an'le faharetana sy le patience n'Andriamanitra tamintsika izay aseho any amin'ny alalantsika ihany koa. Ndao tsika hitsangana ary anao izay vavaka izay. Ray masina tsara indrindra amin'ny anaran'i Jesosy bebaka izay mifona Jesosy tena mifonany amin'ny mety mbola fialonana atao anatinay, misaotra mety mbola atoronao izay ao anatin'izao fifadiana izao fa mbola misy toetra tsy akasitrahanao fa mety eritreretinay fa efa mety amin'ny fiainanay. Misaotra Jesosy fa mbola ampianarinao izay tsy hokizitina sy tsy hevitra hoe efa mety dia tokony ahitany hafa ihany koa hoe hanaraka n'iny ritme iny. Apetraka aminay Jesosy ny patience-nao izay nahitanao anay ihany koa. Misaotra Jesosy fa omenao izay fo maharitra sy antra ahafahanay koa mijery ny hafa sy mampita amin'ny hafa zany fahatsaranao zany. Amin'ny anarana mahery Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Ndao tsika hitehaka mafy an'Andriamanitra, ndraisantsika amin'ny mpanompon'Andriamanitra manaraka. Alléluia. Tain'Andriamanitra daholo tompoko, afaka mahazo toerantsika. Mbola hitohy hatranintsika ao anatin'izany fitarihana mikasika ny toe-po, fahazaran'ny saina, fanomanana fiverenan'i Jesosy izay tarihan'ireo mpanompon'Andriamanitra ny fanesy teo. Amaky teny betsabetsaka tsika ao amin'ny Romanina toko 12 dia ovakitsika voalohany, Romanina toko 12:1-2. Raha sitraka ao dia sakafo ny baibolinao mino fa tondra basy daholo tsika androany. Amen. Romanina toko 12:1-2 amin'ny anaran'i Jesosy hoe: ary aza manaraka fanaon'izao tontolo izao fa miova amin'ny fanavaozana ny saina, hamantaranareo ny sitrapon'Andriamanitra dia izay tsara sady ankasitrahana no marina. Amen. Matthieu toko 5:5-9 sy 5. Maraka tsara daholo ilay mamaky baiboly. Matthieu toko 5:5. 9 sy 5 dia ovakitsika. Safady fa mibug le téléphone. Matthieu 15:8-9. Ity firenena ity manaja amin'ny molony fa ny fony kosa lavitra. Koa foana ny vavahan'ireo amiko raha mampianatra ny didin'olombelona ho fampianarana izy. Amen. Matthieu ihany vakitsika ny toko 7:20 dia ny andininy voalokatra amin'ny 5 no vakitsika fa raha rehefa any an-trano ianao dia afaka mandinika an'io Matthieu toko 7:20 io fakina manontolo. Vakitsika ny Matthieu 23:1-5 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary tamin'izany Jesosy dia niteny tamin'ny vahoaka sy tamin'ny mpianany ka nanao hoe: eo amin'ny fipetrahan'ny Mosesy no hipetrahan'ny mpanorandalàna sy ny fariseo, koa amin'izany izay rehetra lazainy dia ataovy ka tandremo. Fa aza mba manao araka ny asany satria miteny ihany izy nefa tsy manao. Eny, mame entana sady mavesatra ny sarotra entiny izy ka manaingina izany eo amin'ny soroky ny olona, nefa ny tenany tsy mety manetsika izany na dia amin'ny ratsan-tanany anankiray aza. Ary ny asany rehetra dia ataony mba ho hitan'ny olona, fa ataony lehibe ny filakterany ary ataony vavety ny songotra viaviny. Amen. Rehefa zatra loatra mandeha tsy misy fanavaozana saintsika dia lasa le mahazatra no mitondra antsika, nefa ny tenin'Andriamanitra miteny hoe mandehana fanavaozana ny saina. Tsy vavolombelona fa ohatra anankiray. Ty teny ty efa elany namanginy Jesosy ana.
fa tamin'ny maraina izay mivady nyresaka nisy directive nangatahana zay tamin'ny mpanompon'Andriamanitra dia efa azon'ilay izy fa tamin'ny maraina vao courant dia tonga teto koa dia ny ao vao maraina zany dia za mieritreritra tonga eto ihaino-teny fa tsy zara-teny fa tonga teto vao tendry ihaino-teny dia ozy izy pasteur vololona hoe manekeny vadinareo dia tao anatin'izay ny toe-poko dia za efa nisy an'ilay tamin'ny maraina zany dia mbola niampy an'izay dia avy eo dia lasa ny saiko hoe tsy hoe lasa ny saiko fa miverina tao amin'ilay teny efa nisy teny namanginy Jesosy anaty iny dia tonga tao amin'izay hoe fanavaozana ny saina sorena satria izao fahazarako dia manao planinina za tsy tia zavatra tapitapohan zany fa raha ohatra miteny ianao hoe andeha restaurant tsika arariva dia za efa mijery lista hoe aizavy makaiza manao inona ohatra ny ahoana za zany tsy tia zavatra takotaka zany fa nena planifiena dia ilay zavatra ny fampiresanay mivady zavatra hoe tsy zavatra tsy etsena eny amin'ny pavillon fa zavatra ara-panahy zavatra iankina fiainam-panahin'olona be da be dia amiko zany hoe mila fandaminana fa ny azy dia izay hoe nazo directive izy tamin'ny telle date fa androany vao tokony au courant nefa le izy amin'ny lahady aoriana fifadikana dia tsy mety amiko ilay zavatra ohatra izay dia verina tamin'ity teny Jesosy tia hoe zay rehefintsika zatra loatra amin'ny hoe tsy manaiky tsika avaozina ny saina hoe efa nanolo tena ho an'i Jesosy izy no mitarika anahy dia zay planiny io fa tsy planiko dia lasa azontsika le raha sitrakareo dia vakieo le Matthieu 23 fa tena manazava be hoe fomba ny fariseo fomba ny mpanorandalàna zareo ivelany tsy zay ozy izy ny tenin'Andriamanitra hoe le zavatra teneniny ataovy fa tsy ny asany zany hoe mitory izy fa tsy iaina ny zavatra toriny mampitondra entana izy fa izy tsy mitondra azontsika le zavatra dia ao anatin'izay tsika rehefa hoe mandeha tsy misy fanavaozana ny saina dia tsy misy vokatra maharitra satria ny fotsika lavitra ny fiombonana rehefa mbola tsika manao plan fiainantsika dia tsy misy fiombonana zay satria mbola tsika no mitondra azy manaja ho imolotra ozy izy ny ten'Andriamanitra fa tsy mitovy amin'izay ny ao anatin'ny fony tsy izay no mivoaka ety ivelany do tsika hitandrina zavatra vonina ao anatin'ny fotsika so dia fo efa lavitra an'Andriamanitra ny fo lavitra an'Andriamanitra dia fo kisitina fo moratezitra fo masika fo rehefa maflotsika dia lavitra an'Andriamanitra izay ny fotsika misy tenin'Andriamanitra reto zaraiko aminareo mpitoroteny satria fa 4 minitra sisa mpitoroteny toko 9:1 Jeremia toko 7:7 Matthieu le toko 13 manontolo teo dia Matthieu toko 7:1 ny source ny faharatsiana rehetra dia tsy misy afa-tsy avy amin'ny fotsika ihany ndotsika efa be da be ny mpanompon'Andriamanitra mifandimby teo fa ndotsika mbola tena hitondra ny fotsika ho fo mora tarihana tena fo feno fanamasina fa n'Andriamanitra miasa ao anatin'izao vavaka sy fifadikan'izao dia tena misaotra an'i Jesosy fa atsikafiny hatramin'ny détail amen ndotsika hitsangana anao an'izany vavaka izany raha tsara indrindra amin'ny anaran'i Jesosy misaotra sy mankasitraka anao zay Jesosy fa isan'andro ianao dia miala nenina ny aminay foana mandefa mpanompo ianao mandefa teny ianao miresaka aminay mivantana ianao Jesosy mba hafanay manamboatra sy miomana mba olay vazy tsara ankasitrahanao mba olay vady Jesosy ao ampakarina vavaka izay ray amin'ny anaran'i Jesosy mitondra toe-ponay tsirairay avy izay androany mba ho fo mora tarihanao aoka tsy hisy Jesosy hoe planinay aoka tsy hisy fiatsaram-belatsia ao anatin'ny fonay aoka tsy hisy
tsy misy saina tsy miavao ao aoriana zao vavaka sy fifadikan'izao fa andeha amin'ny fitarianao zay fanamasina andeha amin'izay tianao zay fanamasina fa tsy hitondra ny tenanay tsy hitondra ny nofinay tsy hitondra ny fisaintsainanay sy ny toe-ponay amin'izay danikipy sy sitraponay foana vavaka izay raha amin'ny anaran'i Jesosy a tondra ny fonay sy ny sainay androany mba ho voavolavolan'ny teny manomboka androany misaotra Jesosy ny amin'ny famanginao anay misaotra ny amin'ny fanamboarana sy ny fikarakaranao anay tahaka an'ireny voninkazo esorinao ny ratsana tsy mamoa rehetrarehetra amin'ny fiainanay a isan'andro mankasitraka ray amin'ny anaran'i Jesosy a menao anao ny tera ny laza ny voninahitra mandrakizay daontsika hite tanana mafy andraisantsika ny mpanompon'Andriamanitra manaraka mazao toekana tompo tantara voalohany toko 6:20 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe nitadiavany Jehovah sy ny heriny ka tsao mandrakariva ny tavany io tavany io amin'ny dikateny frantsay dia hoe présence dia zao anefany tsy afaka ny ahita an'Andriamanitra sika raha tsy madio ary rehefa madio tsika zay tsika vao afaka hahasoa ny tompo amen dia raisitsika indray ao amin'ny Timoty 2 toko 2:1-20 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe koa raha misy olona manadio ny tenany ho afaka amin'ireny dia ho fanaka omem-boninahitra izy efa nohamasinina ka mahasoa any tompo voavoatra ho amin'ny asa tsara rehetra dia zao na Jesosy tenany ary nanambary rehefa teto an-tany izy fa tsy maintsy miray amin'ny rainy foana izy vao afaka manao ny zavatra rehetra fa raha tsy miray amin'ny raika ozy izy dia tsy mahay manao na inona na inona raisitsika nge ao amin'ny Jaona toko 5:17 amin'ny anaran'i Jesosy raha izao ihany dia tsy mahay manao na inona na inona Jesosy ny tenan'io arak'izay reko no hitsarako ary marina ny fitsarako fa tsy mitady ny sitrapoko aho fa ny sitrapony izay naniraka na izy Jesosy ary dia miray amin'Andriamanitra tena hoe manana communion amin'ny rainy izy izay izy vao miazira fa tsy manao zavatra hoe araky ny fisaintsainako araky ny mahazatra fa tena hoe miray amin'ndrainy izy mandre an'izay tenenindrainy izy izay izy vao mihetsika dia ozy izy Jesosy indray amintsika ao amin'ny Jaona toko 5:15 manao hoe zao ny voaloboka ianareo ny sampana izay miray amiko ary izao aminy dia mamobe izy fa raha misaraka amiko kosa ianareo dia tsy mahay manao na inona na inona amen za manokana dia mino fa tsika tsirairay avy nametrahan'i Jesosy planina eo amin'ny fanjakana fa zao nefany io planin'Andriamanitra io tsy afaka ataontsika amin'ny saim-patatsika amin'ny ketrikintsika amin'izay intuition antsika fa tsy maintsy hoe Andriamanitra no mibaiko antsika hoe zao atao dia tsy maintsy tsika miaino azy zay vao mihetsika dia ohatran'izay zao ozy izy moa tenin'Andriamanitra ao amin'ny Timoty 1 toko 4:7 manao hoe fa mahasoa kely ihany izy ny fampiasana ny teny fa ny toe-panaraka an'Andriamanitra no mahasoa amin'ny zavatra rehetra ka manana ny teny fikasana ny amin'ny fiainana ankehitriny sy no avokoa indraindray tsika maika be hoe anao asa tsy anao asa koa anao an'izao tsy ratsy izany fa zao ndray tamin'Andriamanitra ve aloha ianao alohan'ny etsehana sa maika etsiketsika fotsiny dia le toe-po araka an'Andriamanitra tsy tafavoaka satria io toe-po io tsy azonao ka tsy avy amin'ny firaisana amin'Andriamanitra amen dia zay hoe tsy maintsy tsika miray amin'Andriamanitra aloha mahazo direktiva amin'Andriamanitra zay tsika vao afaka mihetsika na i Mosesy mena fikasan'Andriamanitra ho azy dia hoe anafaka ny zanak'Israely amin'ny fanandevozany ny Egiptianina fa zao anefany nisy fotoana izy fatany zay efa ao anatiny zay tsapany hoe zany no anafaka nyreto fireneko reto fa zao nisy fotoana izy noetiny ny hafanampo noetiny fahitana noetiny fihetsepo
tsy ny fihetsepontsika no anaovantsika ny asan'Andriamanitra fa ny direktiva ataon'Andriamanitra dia izao rehefa noentin'ny fihetsepony izy noentin'ny zavatra hitany fa tsy nydray tamin'Andriamanitra na dia voatendry ary ny anafaka ny zanak'Israely dia nandeha tamin'ny nofo izy rehefa nahita ny tsikary nataon'ny Egyptianina tamin'ny zanak'Israely izy dia izao nampiasany nofo ny vonoany ilay Egyptianina dia izao izy Andriamanitra hoe marina voatendry ianao hanafaka ny zanak'Israely fa tsy amin'ny maniairanao fa amin'ny maniairako dia izao nalain'Andriamanitra izy aloha hitokana 7 taona tany anefitra hifankazatra amin'Andriamanitra rehefa tapitra ny fotoana dia izay izy vao naverin'Andriamanitra tany Egipta indray asan'Andriamanitra no ankin'Andriamanitra amintsika tsy amiketrikitsika nanaovantsika n'ilay izy fa militsika mitokana mifankahita tsara amin'Andriamanitra aloha maheno an'Andriamanitra maheno direktiva fa tsy hoe maika zao ony fa maheno dia Andriamanitra no miteny hoe makanesa atsy makanesa roa ataovy zao dia hitsangantsika hivavaka amin'ny anaran'i Jesosy kay masina tsara indrindra kanay aminaran'i Jesosy mankasitraka feno anao zay Jesosy satria mbola misintona anay ianao Jesosy malala mba ahatonga anay tsy ho maika andeha araky ny intuition anay na ny sentiment anay na amin'ny fieritreretanay fa iray aminao aloha voalohany indrindrany ary miaino ny feo anao tarihinao Jesosy andraindray zay manasa tena etseroa dia avy eo ny fiombonana aminao no ataonay antsikambony nefa amin'ny alala ny fiombonanay aminao no anananay an'ilay toe-po sy ny toe-panahy ary amin'ny alala ny fiombonana aminao no anomezanao ny planina tokony andehananay dia ampio izay fanahy masina mba tsy ho very amin'ny zavatra be dia be mandany fotoana amin'ny zavatra tsisy dikany fa tena hoe ho disciple anao tokoa midiscipline amin'ny fiainanay zay Jesosy malala mba anana firaisana bebe kokoa aminao ary tsy hanasa tena amin'ny zava-poana dia mankasitraka feno anao zay dia rainay mandrakizay ny anaranao amen teakintsika andraisantsika amin'ny mpanompon'Andriamanitra manaraka Alléluia miara-bantsika ndray tratran'izao herinandro vaovao zao herinandro fahatelo amin'izao vavaka fadikanina zao vavaka atsika misoratra Jesosy ny amin'ny fitiavanao anay menao fotoana izay tompo ahafahanay mandiny tena ahafahanay miombona aminao ampitombo ny sofinay henonao ary ihany koa mbola pitsehanao sy mbola vonona anao ahatonga anay araka ny teninao Mateo 5:9-7 hoe aoka nareo tanteraka tahaka ny fataterana azy an-danitra aoka anao fa ny masina njaka mandrakarivo anatinay na andro na ora indrindra ny sekondra makasitraka raha eo aminaran'i Jesosy tompo amen afaka mipetraka atsika omaly Andriamanitra namitondra ny teny tamin'ny alalan'ny mpanompony hoe zavatra miafinao ambadika ny safidy nambara hoe Samson nataontsika hoe be ositra ara fa ny safidy nitondra azy fa tsy le ositra tao anatiny tao ary ny farany teny mpanompon'Andriamanitra omaly dia eo amontsika dia mandiny tsara tena hoe inona safidinao za miny fa niditra tamin'izay zasy ianao be dia be mitsika resaka safidy zany ndraindray tsika misafidy zavatra anankiray nefa zavatra hafa nataontsika ndraindray tsika mandiny tena foana inona kay mahatonga an'izany fa zavatra hitako dia nitoetrantsika dia mitondra antsika safidy zavatra anankiray na dia misy zavatra mivetsivetsym-ponao fa nitoetrantsika mitondra antsika amin'ny safidy anankiray amen ary zany mahatonga Andriamanitra mitondra antsika foana amin'ny fanamboarana toetra ary tsy hoe koa le olona rasy indrindra no baiboly le rasy ny afarany na hoe ihany na tsara indrindra fa ny soratana reny mba hakantsika lesona sy andinintsika hoe sao dia efa manatahaka an'izany za re olona rehefa ataontsika mahita hoe ohatra misy trangan-javatra anankiray amin'ny fiarahamonina dia mijery foana hoe inona fandraisako amin'iny ohatra misy olona anankiray ohatra ataontsika hoe narary mety possible arary koa za raha ohatra ataontsika hoe mitovy amin'ny zavatra nampararan'ilay olona iny nataoko dia arary rapitso dia eo mandinika soroko antompo izay zavatra izay ny toetra ratsy dia mitondra ny olona anankiray misafidy ratsy mety tsy hapozy ilay olona fa mitondra makany io
ary ny toetra tsara toroanao misafidy tsara ary za mahatonga antsika arahantsika raha makany ny fotoana ny toro filazantsara matetetika tanaponja fa raha olona ao amponja eo resahanao tsy miteny ratsy zany hoe za ratsy zany fa tsara daholo nefa nitanao zavaratsy nataony satria toetra le izy ary le toetra lasa vady raha baiboly zao ao amin'ny baiboly zao raha raisintsika zao misy toetran'olona anakefatra reto akantsika lesona akantsika sotomantsika vavaka ao boky Estera de Ivasty sy Estera. Ivasty de mpanjaka vadin'ny Asorosy mpanjaka ary ozy ny baiboly hoe tena tsara tarezy ary mampiteza rehefa tonga fety anankiray de zao naniraka tsindrano lany mpanjaka Asorosy mpanjaka anakifito akanazy nao miaraka amin'ny satro boninahitra mba hiseho hoe mba tsara tare ny vadiko de zao ny baiboly nanday izy satria nanana toetra mpandafony izy na ny fotoana tokony seho ny voninahiny de lasa ratsy ny hafarana izy raha tsenanao hoe zany mbola manao fety miaraka amin'ny vehivavy nasako hoe fa zatry mamaly le vadiny isan'andro ao ka rehefa tokony fotoana tokony seho ny voninahiny de lasa naninona lasa voaroko izy niala teo amin'ny fanjakana tsy ho vady mpanjaka tsony nefa tsara ovontsika tsara fa lasa Vasty be dehibe ny tsara tareta ao amin'ny fanjakana Asorosy mpanjaka fa tsy izy foana fa izy voafidy ianao za koa zao mihevitra antsika manao hoe za zao za pasteur Frank fa be dehibe koa pasteur ianao koa ohatran'izany fa ao amin'ny toetra mitondro anao makany amin'ny safidy oran'ny Vasty zao tondra azy nandeha nandany mpanjaka de io arina foana Jesosy zany ataontsika hoe le mpanjaka nandray tsika ny ambadimbadika ihany manohatra vady manohatra ray aman-dreny de misy fotoana manohatra an Jesosy farany. Estera indray de vehivavy vady mpanjaka ihany izy nandimby any Vasty fa Estera nanana toetra pakato tsy hoe makamboty azy nakato fa zay misy ny toetrany de nametraka le kozainy napetraka ny solondrainy fa rehefa miteny kozainy io de ekiny foana anika hoe mandehana fa misy ohatran'izao any amin'ny fanjakany nanaiky izy hoe anambatsy de lasa vadiny iny tsy jiosy fa impanjakany tsy jiosy fa nekeny teniny lay kozainy natao solondray aman-dreny de lasa mpanjaka izy rehefa lasa mpanjaka izy de nisy fotoana anankiray hoe mandana misehony amin'ny mpanjaka de rehefa vady mpanjaka manko de mbola nanaiky ihany izy hoe misy an'izao eny mety hafatana izy fa tsy maninona fa teneny ary ny jiosy mba hivavako anahy fa ho any ampanjaka de jereo sady vady mpanjaka izy no lasa natanjaka tamin'ny fanjakana nanana ny lanjany be Estera teo amin'ny fanjakany Asorosy mpanjaka satria misy zavatra ao ambadiky ny toetra inona ny toetranao inona ny toetrako fantatrao hoe zay mahatonga ny tompo mapiditra antsika ao anatin'ny vavaka sy fifadikanina matetika ny olona rehefa misy zavatra amin'ny klosy fiaina vao inona zay vao miditra anatin'ny fandiny tena aza miandry an'izay fa fotoana zao ampidiry misy fo hoe mieno an'Andriamanitra sy ny mandiny tena mandrakariva tsy ho toroteny fotsiny fa tena fiainantsika misy le natin'le hoe fandiny tena aza petra koa nao ataontsika mpivarotra vao andiny tena zany ny mpivarotra moka amin'ny akapobe nefa mba nahitana zany za fa rehefa vita nariva de manao bilan tsotsotra hoe inona nandeha inona ny tsy lany inona tokony atao prévisionnement aza manao an'izany fa ataovy bilan foana isan'andro fiainanao aza maika ny atory alleloia fa asio fotoana mihitsy aza miandro hoe narary nataontsika hoe tratra brisement vao hoe andiny tena alleloia anankiray ihany koa raisintsika ihany koa olona anankiroa ihany koa de olona mpanjaka ihany resantsika na teo amin'ny baiboly de Saoly mpanjaka Saoly de olona fidin'Andriamanitra nomen'Andriamanitra natanjaka amin'ny fanjakana de nomen'Andriamanitra azy Davida teo amin'ny tafika anisany anampy azy teo amin'ny fanjakana fa rehefa naheno hirahira izy manao hoe Saoly nafaty arivarivo Davida alinalina de ozy ny baiboly fanjakana ihany tsy dozana sy Davida ozy izy de naninona nangarika izy tanao toetra mangarika eo ratsy nangarika izy de ozy ny baiboly ny apiso niny nidirina fanaratsy ny apitso avakio ny baiboly ny apitso fa tsy hoe ray volona ny heritaona ny apitso niny de naninona niova ny fotorasan'ny Saoly mpanjaka ny fanjakana lasa izy nanenjika ny Davida lasa inay lasa fahavalo nefa niran'Andriamanitra mba hanampy azy fanjakana nataony fahavalo de fantarao nefa rahan'ny Davida hitanao le fangariany izy zany nitondra toetra hoe zavatra nomen'Andriamanitra anao hoe nomen'Andriamanitra anao hoe iny no anampy anao ampijoro ny fanjakanao
dia in'ilay ny lasa natao sujet anankiray ny enjeneraka ny fanjakana. Alleloia. Toetra ne zany mangarika kely ne zany fangariana zany toy ny baiboly ny dira fanaratsy. Dia fanaratsy io avy amin'ny Jehovah. Fa tsy hoe sena hoe fanaratsy nandeha tany dia hitako ty avy any amin'Andriamanitra mihitsy. Zavatra kely tsisy dikany. Fa Davida indray nazao promotion mpiandro ondro kely tary dia manana toe-pon'Andriamanitra izy. Nanana toe-pon'Andriamanitra izy. Angamba misy fotoana le zay le ino izy ty le lony fiainana dia lasa tian'Andriamanitra niankina tamin'Andriamanitra Davida mpanjaka. Dia ozy Andriamanitra niteny tamin'ny Samuel rehefa nisafidy tamin'ny zanaka Jesy izy manao hoe ty angamba ny avy-ranjana ozy Andriamanitra ianareo ny fidy aty ivelany fa Andriamanitra mandinika amin'ny fo satria nanana fon'Andriamanitra Davida. Rehefa ataontsika hoe tany amin'ny bokyny Asan'ny Apôstôly dia baiboly dia manambara mihitsy ny bokyny Asan'ny Apôstôly fa tsin'Andriamanitra mpanoratra hoe manao hoe Davida araka amin'ny foko. Dia jereo ny araka amin'ny fony hoe tsy namonana Saoly izy le fon'Andriamanitra na dia ataontsika hoe natolotr'Andriamanitra indroa aza Saoly fa izy dia manao hoe voasitr'Andriamanitra zany fon'Andriamanitra ohatran'izany. Tahaka izay ihany koa rehefa ataontsika hoe tamin'izy mbola hiakatra akany Jerosalema dia niteny izy manao hoe raha mba za misotrranao ranao Jerosalema io dia nisy anao viveriny ihany telo lahy misarola dia nitora rano dia ino araka amin'ny fon'Andriamanitra hitanao tena ain'olona ty tsy sotrono fa natao fanatitra ao an'Andriamanitra. Le fony Davida zany. Dia fatantsika ihany koa rehefa ataontsika hoe nenjeny Absaloma izy dia sy mezana gera Benjamita nanozona azy dia saika vono miaramila dia velao izy. Verina avy any ny fona i Simei dia io vono ihany satria nanana fon'Andriamanitra. Hitantsika ao ambadiky ny toetranao ao ny safidinao. Amen. Tena any amin'ny fondation misy tian'Andriamanitra hoe inona zay mahatonga Andriamanitra mandinika fona aza marinina itoetra io. Ka zany nataony an'izao iny misy matsiaro zay fampianara ray andro zay manao hoe reny olona manao tsinitsinana manao zavatra mafy be anao reny zany anao fanatitra izy fa soa fa teo mivoaka ny toetra tsy mety fa raha io mitohitohy loza be tahaka andreo olona be deabe reo. Hitsangana antsika vavaka, hitsangana antsika tena anana fiainana tena fiainon'Andriamanitra, anana fiainana tena hoe fandiny tena mandrakariva fa zany tsy hoe koa raha mivavaka fadikanana ty fa amin'ny fotoana rehetra. Ray masina tsara indrindro tsara anao Jesosy tianao zay tsy izy tafasaraka aminao, tianao zay mba tanteraka aminay ny programanao Jesosy reny zavatra saintsaina reny tompo reny ambikambony reny rozy Paoly apôstôly manao hoe taimboraka reny raha ohatra reny nitokisanay androany zay tompo dia mivavaka amin'izao fotoana anankiray zay dirina amin'ny herinandro fahatelo zao anatin'izao vavaka fadikanina zao mba hitena tombo bebe kokoa ny vesatra sy fitiavanay ao anatin'ny fandinitena Jesosy tsy azakazaka anao nesanao fandinika marina hoe inona moa zavatra nitranga androany, inona moa zavatra natokao, inona zavatra voaraiko, ny zavatra tsara ka sitrapon'Andriamanitra ve tady sisika ao anatin'ny isan'andro ampizy hoe fanay maso tena anana an'izany eo amin'ny fiainanay. Vavaka ihany koa zay tompo tena anokona sofinay mihoatra lavitra vavanay Jesosy fa maninona moa ny tongotra anay natao anankiroa atao hiasa mihoatra ny tongotra, maninona moa ny tanana natao anankiroa atao hiasa mihoatra ny tanana, ary maninona maso ny sofina atao anankiroa atao hiasa mavava anankiray. Tianao zay tena iainanao amin'ny fotoana rehetra makasitraka raha eo anao fankasitrahana manak'izay. Alleluia, amen dia amen. Tehaka antsika ho an'i Jesosy anasantsika mpamindromanitra manaraka. Alleluia. Tapitra zata ny fotoana ndry mbola atoizantsika saotra ny tompontsika mahazo toerana vetivety mpanantanterahana ny fanatitra. Raha nare anao teo dia tsapanao hoe misy zavatra mila amboarina ao anaty, mila manaiky ianao hoe mila amboarina ao anatinao. Voalohany indrindra ao anatin'ny mila amboarina dia ny fankatoavana, mila makatoa tsy misy fepetra, mila mifandray tsy misaraka amin'Andriamanitra. Jerefy tsara ohatran'ny hoe mifanohitra fa ao anatin'ny fifadikanina tsika no amboarin'Andriamanitra afaky niazakazaka. Amen. Afaky niazakazaka tsika. Dia zay mihitsy raha ity tena tsika ity
misy anniversaire isataona anniversaire anao isataona dia mitombo ny taona mitombo ny taona mitombo ny taona rehefa mitombo ny taona dia maninona melehibe ianao za tsy niteny hoe meantitra fa melehibe ianao rehefa melehibe ianao dia raha ny taona melehibe dia mizatra natao tamin'ny herintaona mety tsy vita ntsony amin'ity taona ity zay le nofontsika fa raha tsisy fanahintsika dia tsy misy azo antenaina satria se dégradé foana ny fiainantsika fa noho ny fanan'Andriamanitra izay ao anatintsika dia misy espoir tsika hoe na mitombo ara ny taona dia maninona afaka miamatanjaka afaka miamahery satria miaraka amin'Andriamanitra ao anatin'ilay fiazakazahana nisy tenin'Andriamanitra nampitondrain'ny mpanompony tamin'ny voalohan'ny herinandro iny hoe efa atombotra ny fotoana ho an'ny devoly dia manararoatra izy entsika zay manararoatra miazakazaka mafy koa ny devoly dia aika itsika ity samy miazakazaka na ny devoly miazakazaka amita ny asany satria efa kely ny fotoanany fenao koa miazakazaka amitan'izay efa iraka mpanaovina anao amitan'izay tokony ataonao satria ho avy ny tompo raha jerena zany samy miazakazaka tsika mety manenjika atsika izy ny azy ny tanjony dia mamingana amingana atsika ny tanjony devoly fa ianao aza mijery azy fa ny ianao ataovy izay hatratrarana ny tanjona farany amen amen ataovy izay hatratrara atsika n'lay tanjona farany samy azakazaka io ozy izy apôstôly Paoly hoe na tanteraka ny azakazaka aho izy izy misy zatra hitany tao misy tanjona nijereny tao dia hitan'lay tanjona satria nino izy fa afaka manoana azy Andriamanitra dia nitoizan'lay izy dia tonga tany amin'lay azakazaka izy tonga tany amin'lay tanjona izy azao ny akaikinao ianao ve vonina hiazakazaka hoe amin'izao nona be zao hoe alleloia lao tsika hitsangana lao tsika hivavaka lao hisaotra ny tompontsika ny amin'ny teny rehetra izay voaraintsika androany sarobidy be ny tenin'Andriamanitra ny teny io izy dia fanahy sy fiainana ny dikan'izay raha voazary eo aminao lay teny dia tokony mahazo aina be ianao wow mitondra aina lay teny fa raha vao tsy mitondra aina lay teny dia tsy mifantoka ianao zay fa mino aho fa mifantoka daolintsika dia ndao tsika hisaotra ny tompo raha amin'ny anaran'i Jesosy mankasitraka raha dera manome voninahitra anao zay sarobidy loatra amin'ny fotoana rehetra izay menao anay indrindrandrindra eto amin'ny fanatrehanao misaotra ny amin'ny nahatongavany tsiraray eto tsisy afaka manatona ny ray raha sy tarihan'ny fanahy ianao fanahy masina no niditra tsehatra ny kolokolo ny tao anatinay namadika ireny teny rehetra voaray ireny no lasa fiainana ao anatinay misaotra tompo satria tonga eto miala eto zay mahazo aina indray misaotra fa nampianarinao zay tsy saraka aminao mihitsy nampianarinao zay akatoanao nampianarinao zay hijoro amin'ny toerana zay tokony isy anay na lahy zay na vavy eo anivon'ny tokantrano samy manana ny anjarany Andriamanitra dia avelanao zay tena hoe ampiatra zay teny rehetra zay nomenao anay aoka tena isy vokany zany Andriamanitra aoka isy fiatraikany amin'ny fiainanay eo amin'ny manodidina anay indrindraindrindra tsy izay tsony le mitondra fanafitohinana sy fahasorenana ho an'ny hafa fa zay le mitondra fifaliana manome zara fiadanana ho an'ny hafa misaotra ray mankasitraka tompo malala ho anao ny dera ny laza mivonahitra mandrakizay misaotra ray eo amin'ny anara maherin'i Jesosy alleloia amen raisy nitsodrano zay tonona amin'ny anaran'i Jesosy hitahanao ny Jehovah ka hiaranao ampamirapiratra ny tavy any aminao ny Jehovah ka mindrafo aminao anandratra ny tavy any aminao ny Jehovah ka nomeanao fiadanana mandehana fa manomboko izao dia tanteraka ny azakazaka ao amin'ny anara maherin'i Jesosy amen zareo fahasoavana fa ny fahasoavan'Andriamanitra no natoy izao fa ny fahasoavana